Toy izao ndray avana ny teny zaraina zay omenantsika anio. Arovy ny fahamasinanao olo Kristy. Tokony hisy famantarana tsy misaraka aminao olo Kristy, araka ny voasoratra ao amin'ny Nomerito 10:7-7 amin'ny anaran'i Jesosy hoe: mitenena amin'ny zanak'Israely ka asiany somotra aviavy ny sisin'ny fitafiny hatramin'ny taranany faramandiby, aroka asiana kofehy manga eo amin'ny somotra aviaviny. Isaky mijery izany ianao dia tsy ho azo fakapanahy fa anao ny sitrapony. Araka voasoratra ao amin'ny Nomerito 10:7-7 amin'ny anaran'i Jesosy hoe: aro somotra aviavy ho aminareo izany, ka raha jerenareo dia ho tsarovanareo sy ankatoavinareo ny didin'i Jehovah rehetra, ary tsy handeha araka ny fonareo ianareo na araka ny masonareo izay andehananareo hijangajanga, mba ho tsarovanareo sy ankatoavinareo ny didiko rehetra ka dia ho masina ho an'Andriamanitrareo ianareo. Izay maharitra hatramin'ny farany ihany mantsy no vonjena. Vavaka isika. Ray eo, tezao sy kolokoloy aho mba ho masina eo anatrehanao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta. Amen. Mandra-pioana tompoko.